misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ny teonyity mbifaliana sy ampiaritsohatrany ihany koa no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Andriamanitra tianay tsara indrindra dia iray ny ara-po iratsaina ianao izay momba anay sy mitantana anay, misaotra tompo satria avy aminao ny zavatra rehetra, avy aminao ny faniriana ihany koa dia ny mba hotaritinao ambany fiahinao amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay ka ianao ane hamoky zava-tsoa ny fiainana tsirairay avy amin'ny tenena ray fa voninkainao anao izahay anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny lesonantsika androany dia manao hoe mitohy ny tantara. Mitantara ny nisehoan'i Jesosy manaraka tamin'ny mpianatra ny toko farany Jaona. Niverina tany Galilea ny mpianatra niaraka teo amin'ny ranomasiny Tiberiasy. Nila asa fivelomana izy ireo sady tia ranomasina raha teo ko avy hatrany Petera dia nilaza fa andahoana rato. Avy dia nanaraka azy koa ireo mpianatra avy. Tsy nahomby anefa ndrafitra izy ireo nandany ny alina manontolo izy fa tsy nahazo trondro mihitsy. Raha vao mangiran-dratsy dia nisy olona tazany tery amoron-tsiraka tery saingy tsy fantany hoe iza ary izy io. Isika mpamaky kosa dia mahalala fa Jesosy io. Rehefa nanaraka ny toromarika Jesosy ny mpianatra dia nivadika ho androm-pahasambarana ilay aliny fahadisom-pana tenana. Tsy zakan'izy ireo nakarina ho ao an-tsambo ny arato noho ny abetsahany hazan-drano tao. Tompo-maso kely ny amin'ny fahasoavana mitafotafo omenan'ny olombelona ao amin'ny Kristy io fahombiazana lehibe io. Mihoatra noho izay ilayntsika tokoa no omeny Kristy antsika. Rehefa tonga teo amorony ny mpianatra dia nasain'i Jesosy naka hazan-drano tamin'izay vao azony teo. Ho fanampin'izay efa mikarakara edy. Nanome anjara fanampiany manokana ny mpianatra ankoatran'izay efa noman'i Jesosy ho azy. Nanambara ny asa mitohy izay ataon'ny mpianatra ihany koa izy ho fanohizana ny asan'i Kristy. Kanefa na ny trondro nentin'ny mpianatra aza dia avy amin'i Jesosy koa. Ao amin'ny Kristy ihany izany no hiangan'ny asa tsara indrindra vitantsika. Ary tahaka ny nanaratoan'ny mpianatra an'ireo trondro ireo no hitaoman'i Jesosy ny olona rehetra eo aminy ihany koa. Ny fanontaniana napetraka Kristy tamin'ny Petera sy ny antso nataony taminy no mamarana ny boky. Nila fanitsiana sy fampahirezan'ny Petera taorian'ny fahalavony. Fanontanian'i Jesosy voalohany dia mampatsiahy an'ilay Petera nidera tena fa hitoetra ho mahatoky na dia tsy ho toy izany aza ny hafa hozy izy. Tsy natoky tena toy ny teo aloha intsony Petera fa namaly tamin'ny mpanetretena. Jesosy kosa nanome azy iraka ho tanterahana ary nilaza ny fomba hafatesany rehefa ho vonona ny hofatana ny fitiavana ny Kristy izy. Rehefa nanontany amin'ny hoavin'ny Jaona Petera dia nilaza Jesosy fa tsy mahakasika ny Petera izany na ho faty Jaona na tratra velona ny fiavian'i Kristy fanondroany. Nisy tsao ny elo vokatry izany fa tsy ho faty Jaona mialohan'ny fihaverenan'i Kristy fanondroany. Nofohanan'i Jaona nefa io tsao io rehefa nanoratra tao amin'ny anatin'ny fahanterany izy.
mba tsy ho vato aso lafaka n'ireo mpino eo am-piandrasana tokoa ny fahafatesana. Ny riko amintsika dia izao hoe na dia mandalo fotoan-tsarotra aza na dia mandalo zavatra manahirana aza dia hain'Andriamanitra tokoa ny manova ny toe-javatra ho toe-javatra ratsy, toe-javatra tsy mahomby ho toe-javatra mahomby. Raha tahaka ny nanaratoany reto mpianatra reto sy tondro ihany koa no hitaoman' Jesosy ny olona rehetra ao aminy, mety variana tamin'ny asa fivelomana tahaka ny reto mpianatra reto isika mitady hazan-drano ary mandany fotoana mitady, kanefa i Jesosy afaka manome hazan-drano ho antsika, na fivelomana io na ara-panahy io. Ny reny tompo amintsika dia atoky azy fa ny asa izay ampanarahany antsika dia tsy asa mamelona ara-panahy fotsiny fa asa mikendry ny famelomana na ny ara-panahy na ny ara-nofo na ny ara-tsaina. Amen. Andriamanitra tsara indrezananitro, mbola misaotra anao izay amin'izany tenao izany. Rinay tokoa raha ho tanterako amin'ny fiainanay ny zavatra rehetra mikasika anao, aoka izay tompo mpanompo mahatoky anao ka hitombo finoana eo ambany fanetretena ary anao loha laharany no mandrakariva. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Itweza